Ry havana malala faly miarabanao indray amin'izao anio izao fianarana ny tenin'ny soratra masina fiaraha-mandinika. Ny lohahevitra hodiniantsika anio dia ilay teny hoe vita. Inona ny vita? Ary mialoha izany nefa dia andeha isika iankohako anatrehan'ilay tsy toa. Ray tsara sy masina indrindra ny an-dalitra ao. Miantso anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo, tsy mendrika izahay, nefa ny rahasoan'i Jesosy sy ny anarany mahavonjy, izay ambony ny anarana rehetra misandratra soderaina, ary mendrika ankalazaina ny antsoinay anao. Mitafy ny akanjony izahay, Tompo, no mpitafiana izany. Ary namindra fo ianao ka niantra ary tratro fotoan'izao izahay afaka mianatra ny teninao. Tompo, ampianaro izahay, sokafo ny fanahinay, sokafo ny fonay, andre ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny faly miarabanao ry mpiaino an-tsaina tratro fotoanan'io izao, fotoam-bavaka. Vita! Hoy ny Tompo. Inona ny vita? Tany an-danitra dia nisy ady araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy, ary resy ny devoly sy ny tariny ary nazera tetỳ amin'ny tany. Resy izy, mbola tsisy ny teny hoe vita. Nandritra ny fotoana nahatonga an'i Jesosy Kristy ho zaza, dia nanenjika mafy tamin'izany Herôda, kanefa tsy nahafaty an'i Jesosy Kristy zaza izy. Mbola tsisy ny teny hoe vita hatreo koa. Ary mbola nisy ny tantaran'ny faminaniana ray manontolo, dia resy hatrany ny herin'ilay ratsy ary nitsangana ho mpandresy ny mpamorona. Araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe mamiko indrindra ianao Tompo heriko, ny Tompo no harambato sy batery fiarovana ary mpamonjy ahy. Saingy mbola tsy niteny hoe vita. Nandritra ny fotoana tany anefitra dia efa niseho tandindona izay vita izay, fa mbola tsy niseho amin'ny tena izy. Nandritra ny fotoana fakapanahy tany anefitra dia nisy fanandrinana hery anankiroa. Nalay mpanahy Kristy amin'ny maha Kristy olona azy. Resy tamin'izany ny herin'ny devoly tao amin'ny fakapanahy tao anefitra zany izay nalefa ny devoly, dia lavony Kristy ny asan'ny devoly. Nandritra ny fotoana ny ainan'ny Kristy teto tany, rehefa vita batisa izy ka nanao ny ministerany, dia resy hatrany ny herin'ilay ratsy ary niseho ny famantarana ny zanak'olona izay tonga hamonjy izao tontolo izao, zanak'ondrin'Andriamanitra izay nomena handatsaka ny rany hamonjy izao tontolo izao, hatry ny mbola tsy ary akory ny fanorenana izao tontolo izao. Saingy mbola tsy teo koa ny teny hoe vita. Ary rehefa izany dia nandeha teo ny tantara ary tonga tao Getsemane, ary tao Getsemane dia mbola nifanandrana indray, satria nyresen'ilay devoly lahatra Kristy hoe raha ohatra ianao ka tsy mandeha amin'io lalan'io, dia omeko anao izao tontolo izao izay efa teniny tao anefitra ihany. Fa raha makao anao dia tsy tafaverina fa hazako mandrakizay. Ary hoy ny Tompo nanao hoe
nivavaka tamin'ny rainy nanao hoe raha sitraka ao de sory amiko ty kapoako ty, kanefa aoka ny sitraka ao no atao fa tsy ny sitrako. Tsy mbola niteny hoe vita ny tompo. Eny ry havana, nandresy hatrany Kristy, Kristy mpandresy, Andriamanitra mandresy velona ny Andriamanitra zay inonao, zay inoko, zay inotsika, zay ankovatsika isan'andro, de Andriamanitra mandresy. Fa mbola tsy teo ny teny hoe vita. Fa teo Kalvari, tamin'ny fotoana zay eritreretina fa resy Kristy, satria faly ny fariseo, satria tonga ny teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, de ireo mpiatsara velat'izy rehetra zany sy ratsy fanahy rehetra dia voaombo ny Kristy, dia nieritreritra izy fa vita, kanefa hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe zay miady lavaka de izy no latsaka ao. Latsaka tao amin'ny lavaka zay nieritreretiny andatsahana ny Kristy izy, satria Kristy kay teo amin'ny hazo fijaliana nomboana, fa saingy ny tena voaombo teo de ninona hoy ny tenin'ny soratra masina? Nanombo ny fahotana Jesosy, nanombo ny fahotana Kristy, ary ny heriny devoly no nomboany mandrakizay teo amin'ny hazo fijaliana. Vita ny famonjena ry havana teo Kalvari. Ankehitriny raha mamakivaky fahoriana ianao, lalatsarotra, fotoatsarotra, mety hoy ngamba ny fijery mpitazana manao hoe vita ny aminy. Fa fantaro fa raha miaraka amin'ny Kristy ianao dia vita. Kristy no manafy anao amin'ny fahamarinany, Kristy no manjaka, Kristy no mandresy, taka ny fandreseny tao Kalvari. Ny lamosiny dia kapoka taminy nasitranana antsika feno rà, ny lohany ny satrotsilo feno rà, fa saingy ny endriny dia endriky ilay zanak'ondry tsy misy tsiny, feno fitiavana sy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Nandresy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nomboana mandrakizay ny fahotana, ny heriny devoly. Andriamanitra no mandresy Kristy, lasa n'Andriamanitra sy ny Kristy no fanjakana, hoy ny tenin'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy. Alleluia, amen. Mirary fahombiazana ho anao miaraka amin'ny Kristy amin'ny fotoana manaraka indray ry havana. Amen.